raha tianareo fantatra dia raha isany manana dossier-ny i Kofalidaya sy Bulldozer Ifanisoa Herinaivo. Dia Ifanisoa Herinaivo, ministre de la Justice, andehanao tous les moyens anagadrana sy angalana pression, angalana le dossier rehetrarehetra any amin'ny Raisa. Raha tianareo fantatra, misy magoy ngeza be ao anatin'io dossier io, ary zay ny antony namitana any Raisa hoe tonga avy ianao aty Andraharo, akan'le volanao fa zay andeha ho any France ara-pitso, andeha maraina any France. Dia tonga Raisa, dia tonga dia fisamborana ohatran'ireny nisy dia zao zany pressé ny Raisa amoaka an'le dossier hoe avoay le dossier andeha ho alaina fotsiny mba hapafaka madio an'zareo, nefa volan'ny Raisa sady tsy meny indray tsy meny ny anankiray. Dia ao anatiny ny misy an'izany eo Moustapha zany ao anatiny. Ataoko tsara le recoupement dia tantaraiko aminareo eto zava-misy. Eo foana le itenenako anareo hoe mila jerena tsara ny mila en sécurité tsara Raisa satria dossier misy resaka vary misy resaka banky vola 1 million de dollars, 1 million de dollars et quelques, fa tsy resaka vola be io. Dia any amin'ny Raisa daholo ny dossier mikasika ny raketa ataony Bulldozer amin'ireo karana rehetrarehetra ireo. Izay io mahatonga ny Kofalidaya miteny hoe misy manao intervention any Raisa eo fa misy ny fampianan'ny emaniny. Zay vocal zay zavatra zay, fa mbola ho jereko hoe hoana ny anaovako angatahako any amin'ny havany zay zavatra zay. Dia zay no tiako tenenanareo hoe mangataka ny PRRM tsy reconduit an'io vehivavy intsony fa pozina ho an'ny firenena. Ary fantatra zany zao fa io vehivavy io manodidina anareo io ihany io ministra io no manely sao eraka amin'ny Facebook no manely ny vie privée anareo rehetrarehetra. Dia misy zavatra lehibe, tanjona lehibe tiany hatongavanao ka mila mailo nareo vady amin'izay fotoana izay. Raha tsy handrain'izay décision zay nareo mivady dia contre anareo mivady za manomboka contre anareo mivady manomboka vita remaniement, satria zay tsy mila an'io. Tsy mila an'io. Eto tsisy resaka felonana fa resaka firenena ny tadiavina. Tsisy elonako an'iny vehivavy iny kely arany. Mbola zahako arany namelona an'iny taty manao partager lien an'iny, manome cadeau an'iny, mbola manao cotisation ny avocat Toriny iny any Fleury Rakotomalala. Tsy nataonay an'iny taty, nataony alika kely zay eto tsisy elonako olona ohatran'iny na kely arany. Tsisy hoe tsy nahazo plasiko, tsy resaka plasy. Za tia milamba tsara, tsisy raraiko an'le plasy na kely arany, fa hoe fitiavana tanindrazana le izy. Ka zay raha ohatra ianao nareo mivady dia menoana. Raha tsy ianao nareo mivady tsy maninona. Za solony tena ny vahoaka malagasy zay mino anazy, zay manaraka anahy, ary be dia be manaraka anahy. Jereo vuako ao anatin'ny publication ao. Fa raha ohatra nareo mbola hitazona an'io vehivavy io dia potika izay malagasy, potika izay. Satria manango karena fotsiny manao raketa gauche à droite amin'ireo karana oligarque ireo izy. Dia reste sérieusement ty vidéo ty tompoko mba ahafahanareo mandinika hoe inona sy inona. Dossier tsy azonareo zany ny dossier raha za ihany mahazo ny dossier, fa ankoatran'izay raha vao tsy manaraka an'io dia hitanareo hoe contre anareo koa, tena pire contre anareo konkoa. Satria zao efa olona hita fa efa manimba zao ve, impiry manao bêtise, impiry. Ary chaque fois tena mahagaga hoe isaka miteny amin'ny miaraka amin'ny miteny amin'ny journaliste na ohatran'izany micro, dia tsisy afa-tsy ny hoe je fitiavan-tenany amin'ny resaka ADM foana, sy amin'ny resaka hoe Ravatomanga, Rajoelina na zao le zavatra ao anatin'le fitsarana tsisy rarahiny an'izany, fa hoe le zavatra tena hoe gros lot foana no tanjony. Ohatra zao amenanareo ny aferan'Ambohimalaza. Amenanareo aferan'Ambohimalaza io menanazy roasindreo olo ireo tonga any.
Za koa tsy didinareo anao anio. Mendrasa fitsarana na 10 taona ary. Rajoelina nge namono zanakareo endany izy toriana. Hitanao le zavatra mi-exploiter olona ohatran'izany nefa taty andafy nanao ino ty izy nizara lia hoe anangonana vola manao levée de fonds manao letchi de nefa rehefa tonga eo am'le place de zany satria zazahoana tombotsoa. Misy indray olona manao dossier ity madame le ministre le dossier tonga de tenena fotsiny le olona hoe fa tsy mahavita manao ny dossier anao itsony inona misy dikan'izay satria any ambadika any izy efa nentina ray zavatra manao double jeu izy de c'est tsaratsara karama zany ny raisiny. Zany zava-misy. Misy indray tonga de hoe endrikendrika fotsiny de alaina le olona de gadrainao. Ao tsisy fitsarana mangataka liberté provisoire tsy mahazo nefa tsisy mpitory. Zany ny zavatra tokony hatrehany io ministra io ao amin'ny fitsarana malagasy fa tsy variana mitety an'izao pays an'olona rehetra zao de hoe coopération izy zao hoe nefa zavatra ataony ao amin'le pays tena magoy. Ary maninona moa no hoe rajoelina foana na maninona moa raha vatomanga foana de reo foana na veriverina andeha hanadotona ny sain'le malagasy. Bravo madame le ministre, zany ny zavatra azo nefa ny milliard de milliard efa any ambadika any tsy azo akory nareo na loyer arany na sakafo ny zanakareo na écolage ny zanakareo ary nareo mite akoatr'izao le firenena manao an'izao. Tsy tsapanareo zany zavatra zany ka zay monsieur le président madame le première dame aloha ilamina ty zavatra ty esorito io vehivavy io feo amin'ny vahoaka no etoketo feo amin'ny vahoaka mpanaraka anareo leo ny égoïsme n'io vehivavy io leo ny fanaovana zavatra any amin'ny raha isany zavatra rehetra tsy omeny raha isanareo zany zavatra zany fa io za efa manao vidéo io de anjaranareo mandinika sy manapaka an'izay zavatra zay. Sotra tompoko amanaraka indray tohizako kely izy tsisy filtre aloha ty fa tsy manina fa miteny etatra aloha hoe io tsy vola be. Tiako tenena amin'ny io tsy vola kely io zavatra io vola be mizoe eo anatiny io zavatra io. Misy resaka vary, misy resaka ferana vary, resaka ferana banque, resaka fangalana vola raketana karana gauche droite. Faharoa manarakaraka an'izay voafitaka raha isa tamin'ireny vidéo tamin'ny 2023 reny le miteny hoe za tsy hanonona ny fanirisoa mandrakizay. Voafitaka fa fantatra hitanareo reny ny sarita ty a France reny eo akaikiny foany koa valida izy any manofa trano ohatrinona nofa trano de aiza izy mipetraka taiza izy mipetraka tany Maurice eto fa voafitaka izy tamin'ireny zao izy vao s'est rendu compte hoe le fanirisoa sy le daya ohatran'izao de ambadika tamin'iny arrestation iny. Zay ny tiako tenenanareo. Mino fa i-comprendre an'ity anareo fitondranao vahoaka no tompon'ny fahefana fa tsy nareo mpindrana fotsiny. Tsy masiaka zany raha miteny an'izany fa mila respectena ihany koa ny feonay, mila mba henona ihany koa zahay fa tsy hoe anatiny voakato-moa ohatran'izao de efa misavorivory ohatran'izao de hita mifetsika ty averina zareo samy zareo mpinamanao ihany mialina mamoaka le secret koa nge aparany raha isa mahafantatra le secret azonareo de zay foana no anindriny io vehivavy io ministre io hoe proof satria fantany fa tsy maintsy hoe iteniteny foana ny olona de diffamation zao zay no anasany ny lohany gasy hoe proof nefa zavatra ataony ao ambadika efa dangereuse be. 4 mois izy ny teo tena raha ohatra zany hoe saison ohatran'le teo aloha zany izy ny teo de mba imaginenareo ohatrany ahoana ny fiainany de zay sotra nareo ny aritra neny ohatrany farany mitohy ny tolona mitohy ny vidéo tsy mila olona magotsika eo amin'ny firenena tsy mila olona mpambotry firenena tsika tsy mila olona manao paosy lavany mameno paosy lava hoe mameno paosy de aveo tonga ny anina de mitsoka indray de lasa indray mitsoka any de miverina indray rehefa afaka kelikely hoe miova indray le fitondrana de miverina ohatrany hoe madio tsisy nikitiana non ajanonina hatreo zay zavatra zay tsisy tsony zay zavatra zay leo zay migrevy leo zay mitabataba leo koa zay reraka nge zay tsafenanareo fa reraka fa oka zay zany hoe avy mihinana ato de aveo mitsoka de miverina indray ohatrany hoe tsisy tasy misaotra nareo reny ohatrany farany.